Zay zany fa dia ny candidat larina fahatelo amby telopolo ny docteur Jean-Louis Robinson no mitanina ny larina voalohany aloha hatreto. Manaraka azy eo kosa ny candidat ny Revavoan'i Madagasikara dia Andriamato Hery Rajaona ary mampianina fa ny fampitaona tetsy amin'ny kianjabe ny Magro kosa ireo mpanohana ny candidat docteur Jean-Louis Robinson avy amin'ny antokoavana no tohanany Ankolafy Ravalomanana. Ho azy ireo dia efa azo lazaina ho fandresena ny ampahambokatra izay efa voaray hatramin'ity andro androany ity. Efa fandresena ny ampahambokatra izay navoaka hatreto araka ny nambarana docteur Jean-Louis Robinson androany atetsy amin'ny Magro Behoririka. Ny candidat izay tsy nanadino inko nisaotra ny mifidy azy nametraka fitokisana taminy sy ireo rehetra nanome tanana azy tamin'ny fiatrenan'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena iny. Tena nisaotranareo tonga maro noentina bavaka ity fampielezan-kevitra ity. Tena nampian'Andriamanitsika Sotraan'Andriamanitsika eran'ny Madagasikara hatrany varatra ka taty atsimo atsinana nandefana nalea tsy dia nataony falifaly ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Nadritra ny hetsika nataon'ny antokoavana niaraka tamin'ny Ankolafy Ravalomanana androany ihany koa dia nisy ny fidirana mivantana Antarby izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nambarany ary fa mbola tsy vita ny tonona ary nanainga ny pomba azy hanamafy ny fahatokisana ny candidat Jean-Louis Robinson ny filoha teo aloha. Mamrakotoarvelo tarika ny Ankolafy kosa dia nilaza fa vonina hatrany ny anohana n'ity candidat ity izy ireo ary miantso ny firaisan-kinana ny malagasy sy ny rehetra vonina anohana azy izay tsy maintsy hanao ny fiodinana faharoa. Ny mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana izay niresaka ihany koa ny momba ny lisy mpifidianana izay nambarana fa betsaka ny tsy tafiditra ary anisan'ny takiany Mamrakotoarvelo ny tokony hisokafa ny lisy mpifidianana mialohan'ny fiodinana faharoa.